nareo zay any amboniany asara misy mandray izany vavaka izany mahatratra araky ny fanambarana teo amin'ny anarany fihavanana malagasy fa ny faharoa ihany koa dia ny fahatsapana hoe tsy eo loatra tsy tsapa loatra zany ny mahaeo ny présence ny tompona andraikitra eo anivon'ny tanànana Antananarivo amina voina tahaka an'izao malahelo ary izahay mbola maheno indray fa lasa any ivelany be ny tanànana Antananarivo anatina fahasairana tahaka an'izao reo zao nareo teo na eno fa mbola tena ao anatina voina nge mbola tena travona tanteraka dia eo anilan'ny mponina eto amin'ny tanàna Antananarivo ny tokony ho andraikitry ny be ny tanàna fa tsy mandeha mamonjy festival na film documentaire ivelany fa tsy anjara asany zany satria izay no loharano vaovao azonay ka izay mametraka hoe tsy mety zany fa ny anjaranao aloha dia mifandray tanana au chevet an'ilay population sinistrée izay tsy hitanay ataon'ny tanàna amin'izao fotoana izao dia mandray ny anjara andraikitra izahay izay marina fa tsy havita tahaka ny vitan'ny mpanatanteraka izahay satria tsy hanananay ilay fahefana mikasika an'izany araka ny efa nazavay ny madame Ravolomanana teo kanefa kosa izahay mampiseho an'ilay mponina hoe misy ihany zany mba olona afaka bakeo anilan'izy ireo anatina fahasahiranana tahaka an'izao na dia tokony ho andraikitra eo anivon'ny mpanatanteraka ny tanàna azy asa manatino anaye nareo zay any amboniany asara misy mandraye izany vavaka izany